Fanampiana ireo ankizy sahirana sy ireo be antitra kosa dia nitondra fanampiana ho azy ireo ary ihany koa ho an'ireo manana fahasembanana ivonjy amin'ny maha-olon-tsotra azy no nanatanterahana izao asa soa izao. Tao anatin'ny fankalazana ny asaramanitra dia tsy nanadino ireo ankizy sahirana sy ny be antitra ary ireo manana fahasembanana ny olon-tsotra malala-tanana iray. Fanampiana ny mpiarabelona aminy no isan'ny antony nahatonga ny fanomezana. Ny antony nanaovana izao hetsika androany izao dia ao fanamariana ny ray volan'ny ankizy ny volana jiona dia fiaraha-mentana koa amin'ny zokiolona amin'izao fetin'ny asaramanitra izao dia nijaro zahay arenjina ho an'ny ankizy rehetra tetỳ amin'ny commune Anteroko izay misy fokontany sivy dia akanjo mafana ho an'ny zokiolona rehetrarehetra ary koa vatsy ho an'ny olona sembana. Ny hetsika nataonay ity zany dia efa fataonay teny anivon'ny sampana, teny amin'ny fiangonana sy teny amin'ny sokajin'olona vitsivitsy teny amin'ny fiarahamonina teny. Fa tamin'ity taona ity zany izy dia noezahanay ho atao miavaka. Izay mahatonga anay hoe nandrafitra ny commune Anteroko ray manontolo ka nahazo fanomezana tamin'izany ankizy 540 dia zokiolona 500 isa ary koa sembana 570. Ny nafinaritra moa dia nafahana natsapa fa afaka mifampizaro afaliana tamin'ny mpiarabelona, afaka niara-ny falifaly tamin'ny ankizy afaka nanome fifaliana ihany koa amin'ireo sembana. Manome toky amin'ny olona rehetra ety Anteroko fa ny hetsika ohatran'izao dia mbola hitohy amin'ny sehatra hafa maro mba hifanasoavantsika mpiarabelona rehetra. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy no nanaovana izao fanomezana izao. Mbola hitohy ihany koa ny tena ny hetsika fanampiana ny mpiarabelona izay ho tanterahany Vonjy.